Miarabantsika indray dia miandry ny valy mpifidianana pitonina isika satria en pole position ary fantatsika fa mitarika ary mandresy amin'ny marina madidio ny kandidatsika numéro 4 dia Tojo Ravalomanana zany ka tena zavatoza mihitsy izao iainantsika izao. Tena fanaovana tsodzay mbola tsy nisy ohatr'izao fitazomana valim-pifidianana izay mazava sy tsotra amin'ny ora sy fotoana lava ohatr'izao nefa ny zavatra mazava be fa fantatra ny valin'ny fifidianana. Ka eritrereto eto Antananarivo renivohitra azo lazaina hoe ao anatin'ny fahazavana zany na dia misy ara ny délestage zany hoe mbola takatry ny fifandraisan-davitra rehetra hitan'ny misy ny olona rehetra afaka manaraka mivantana manaraka akaiky dia mbola nahavitan'ndrareo an'ireny zavatoza mamohitra ireny. Dia mba eritrereto hoe ny any amin'ny tany lavitra andrina any lavitra any zany dia efa vita matavy daholo. Tena nanara-po ohatra mibanga amin'ny alina izay tiandrareo rehetra nataony zany. Ka eo zay fa inona ny mahatonga ny toedrara mampalahelo ohatr'izao dia tsotra amin'ny valiny fa dia ny tsy fanajana lalàna. Zany hoe fanjakana ty fanjakana taoko anaty farankisosina foana ny fitondrana tsy ara-dalàna ity dia tsy matahotra lalàna ary tsy miraharaha fa manitsakitsaka lalàna sady tsy matahotra an'Andriamanitra no tsy matahotra zany rafitra hoe fanjakana izany satria fantany fa tsy hanentsika azy ary mpangalatra komplisy na piraitsy-kombakomba aminy. Ka dia izao no manjohan'ny vahoaka malagasy. Ka firenena tsy misy mifanajana lalàna intsony zany ny eto Madagasikara. Misy le lalàna dia ny lalam-panorenana fa rehefa tsy hajaina dia namany tsy misy. Ka izao manjary lasa tany ny baroa tena tsy misy azo ilazana azy izao tsony ny firenena malagasy. Ny lalam-panorenana dia zay araka ny lazaiko izay hoe hitsakitsahana atao ohatrany tsy misy. Fa ny tena marimarina kokoa dia misy ny olona mihevitra ho eo ambonin'ny lalàna na mihevitra mihitsy aza ho tompon'ny lalàna matoa tonga amin'izao zavatra iainantsika mahatsiravina ankehitriny izao isika. Ka ny lalam-panorenana dia lalàna izay mampifandray ny vahoaka izay tompon'ny fahefana sy ireo mpitondra
zay mitendreny. Ka ny lalam-panorenana zany no fitsipika amin'ny fe mampiray ny firenena iray dia ny vahoaka sy ny mpitondro zany. Tsy an'olona iray, tsy anna antoko iray, ary tsy an'ny vahiny sanatria ny lalam-panorenana fa an'ny vahoaka malagasy, an'ny malagasy. Ka eo indrindra ny olana zay efa mahatonga ny savorovoro eto amin'ny firenena efa taona maromaro zao, dia olona tsy manana ny statut juridika mba malagasy azy intsony, zany hoe tsy ara-dalàna no mitondra amin'ny firenena malagasy, satria manana zom-pirenena vahiny frantsay zay raran'ny voararan'ny lalàna raha nisy tokoa ary nampiarina ny lalam-panorenana. Ka mihevitra fa nazy tokoa ny lalàna, ary zao izy manao any laloahany zao ny fitenenana, manao ditiky fe lehibe. Ka tsy fanajana ny lalam-panorenana dia famotehana ny fanjakana, famotehana amin'ny firenena, ary arak'izany dia famonoana ny vahoaka malagasy tsotro zao. Tsy ivona fa ny foto-kevitra na amin'ny principe de base ao amin'ny lalam-panorenana malagasy dia ny demokrasia. Ka matoa mahavita an'izao zava-doza izao zay tena tsy fahaseho masoandro ity fitondrana ity, dia efa fanjakana tsy ara-dalàna intsony, zany hoe tsy misy mahafirenena ara-dalàna tsika na antsoina amin'ny hoe firenena tsy tan-dalàna, tsy état de droit intsony Madagasikara. Zany hoe zava-misy eto amintsika raha ny tokony ho izy raha voaja ny lalàna, zany hoe raha état de droit dia fanjakana ara-dalàna manana légitimité, akatoaviny rehetra ary lany ny maronisa. Tokony manaja ny demokrasia zany, ary tokony andrara ny tsy ara-dalàna na ny arbitraire ny filazana azy, zany hoe zao fanapa-kevitra olo-tokan'izao tsy fanajana lalàna. Ny état de droit tany tan-dalàna dia misy ny fiarovana ny marina, zany hoe fiarovana zay fahamarinana zay eo anatrehan'ny fitsarana zay tokony ny aleo tena, tsy miankina ary tsy voatsindry, fa afaka miasa malalaka ireo mpitsara. Ka ny mifanohitra tanteraka amin'izany no misy eto amintsika. Ka aza mandrimandry manandrara sika ary mivonona hijoro hifametanana
hiaraka anohitra izao tsy rariny eto amin'ny firenentsika izao. Ary hiady hiaro ny tena safidim-bahoaka marina, ny safiditsika ampy zay fanararaotam-pahefana sy fanaovana didiko fe lehibe izay, fa tsy hanaiky lembenana manana ny rariny intsony isika hiaro ny safiditsika. Ary mba hamerenatsika ny firenentsika indray eo amin'ny lalana mahitsy dia ny lalan'ny fahamarinana, ny ara-dalàna mba ho firenena tan-dalàna marina indray Madagasikara. Ka dia mahay reza daholy tompoky lahy sy tompoky vavy fa ady mangotraka ity. Maheno ny teniny Macron, nous sommes en guerre, zany hoe efa anady tsika, ady ho amin'ny tsy ara-dalàna, ady amin'ny fanararaotam-pahefana, ady amin'ity alabato ity, ady amin'ny fahantrana. Ary alohan'izany rehetrarehetra zany dia niady ho an'ny fahafahana, satria raha tsisy fahafahana tsika, raha tsy manana zay fahafahana zay tsika, tsy afaka anao na inona na inona. Ka dia ny firaisan-kina no hery, fa rehefa mitambatra tsika dia vato tsy azo zogozonina. Ary tsika manana marina, ny marina tsy mba maty, ary mijoro hatramin'ny farany, hatrany amin'ny fandresena. Dia mahay reza daholy, tsy maintsy mandresy ny marina. Mandra-peona daholy indray tompoko lahy sy tompoko vavy.